Satria efa ao anatin'ny fotoam-pialan-tsasatra isika amin'izao fotoana izao dia efa betsaka ireo olona no misafidy andeha hiala sasatra sy miala ny faritany Antananarivo ka hihazo ny faritany indrindra fa ny faritany Mahajanga sy Tamatavy izay be mpisafidy indrindra amin'izao fotoana izao. Tsy maharaka ny fiara hoy ireo mpitatitra izay nalehanay teny Ambodivona ny maraina teo. Arao ny fanadihadina. Ny faritany Mahajanga sy ny renivohitry ny faritra Atsinanana, Toamasina no tena be mpisafidy hialana sasatra tamin'ity fotoam-pialan-tsasatra taona 17 sy 20 ity. Raha ho an'ny kaoperativa iray etsy amin'ny tobim-piatsonana Ambodivona dia fiara hatrany amin'ny 520 isan'andro no mihazo any Mahajanga ary 10 kosa no mihazo any Tamatavy ary maro ihany koa no mihazo any Antsiranana. Fiara moa tena tsy maharaka amin'izao. Mazavalo voalohany be mpandeha dia Tamatavy tsara andalana izay tsy miova fiara normal ihany 150 mètres. Tamatavy famela 350. Maty zao fiara eo amin'ny 520 isan'andro. Fa tsy maharaka nefa makany mazavalo Tamatavy ho an'ity kaoperativa iray ity dia betsaka ihany koa ny mihazo any Mahajanga. Misy ny tolotra manokana amin'izao fotoam-pialan-tsasatra izao. Amin'ny vakansa zany zao dia mba maka client be mpianatra dia mahatonga dia tena arakaraka le toerana be zany. Raha mandeha nosy be zany izy zao dia 300 000 jusqu'à nosy be. Dia raha mandeha Mahajanga zany zao izy dia 125 150. Tamatavy izy zany zao 100 000 dia 110 ho an'izy telo mianaka ireto dia nihazo any Mahajanga no andehanan'izy ireo ny hariva teo. Fianakaviana no andeha any dia misy fetikely mba ho atrehanako zany any dia asakely any ny lalao ranomasina kosa no tena mahaliana ireo ankizy andeha hiala sasatra. Tsy nahitana fiakaran'ny firy ny saran-dalana raha nambaran'ireo kaoperativa. 9 alina hatramin'ny 7 alina ariary no mihazo any Antsiranana, 3 alina hatramin'ny 503 alina no makany Mahajanga ary 2 alina hatrany amin'ny 503 alina ariary no mihazo any Toamasina.